Tompo anapaka ao amponao aneny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ny bokin'ny Joba ry havana no akantsika afatra amin'ity anio ty, sady izany rahateo no mofinaina voalahatra ho antsika amin'ity androany ity. Joba toko faharoa amby roapolo andininy faraika amby roapolo ka hatramin'ny andininy fahatelopolo. Izany no akantsika afatra amin'ity anio ity. Teny fananarana nataon'i Elifaza tamin'ny Joba ity anatin'ity perikopantsika ty, teny mifono fananarana fahatelo nataon'i Elifaza tamin'ny Joba. Zany no voarakitra ao anatin'ity perikopantsika ty raha jerena sy diniana izany. Ary tsy zoviana amintsika ntsony ny tantaran'i Joba hoe iza marina moa izany Joba zany, efa fantatsika tsara hatramin'ny sekola ady ary efa mahafantatra an'izany tsara. Ny Joba dia lehilahy marina sy mahitsy izy voalohany, ary hendry sy matahotra an'Andriamanitra ihany koa. Ary nanana ny maizy azy izy teo amin'ny fiainana, nanana ny ampy izy teo amin'ny fiainana, nanana avokoa na ny biby fiomby, ondra manosy, rameva sy ny biby maro hafa koa. Tsy vitan'izany fa nanana zanaka maro ihany koa izy, izay arena lehibe tokoa tamin'izany andro zany, zanaka 7, zazalahy 7 ary zazavavy 3. Dia misy ihany koa fananana maro hafa zay nananan'i Joba. Kanefa ry havana dia tao anatin'ireny mpimaso monja nandravana zany rehetrarehetra zany, tsisy teo anatrehany. Dia tsisy any amin'ny toko voalohany any ahitavantsika zay zavatra zay, afaka tantanan'i Joba reny fananana reny. Zany no ataon'ny Satana rehefa ngozongozona ny finoantsika, ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra, dia amin'ny alalan'ny fahoriana, amin'ny alalan'ny fakampana tahaka anazy an'i Joba. Ary hatramin'ny andro ankehitriny ry havana malala, mbola zany ihany asan'ny Satana, mba hamotehana ilay fifandraisantsika amin'Andriamanitra, dia alefa ny fakampana amin'ny alalan'ny fahoriana, fangirifiriana, amin'ny alalan'ny fakampana amin'ny fahafinaretana amin'ny alalan'ny nofo ihany koa. Izany no hozozon'ny Satana ny finoantsika mba hisarantsika amin'Andriamanitra. Raha tsy mitandrina isika dia manino? Saraka amin'Andriamanitra. Ka raha jerentsika anatin'ity soratra masina ity zany, ahoana ny fomba hiazonantsika ny fifandraisana amin'Andriamanitra ao anatin'ny fakampana. Zany no jerentsika anatin'ity soratra masina ity. Fotoana zao adventy zao hiandrasantsika ny fiavian'ny Tompo. Ny Tompo raha avy teo dia fitsarana ny dikan'izany. Dia miandry azy tsika zao, ahoana no hiazonantsika ny fifandraisantsika mandra-paha hiavian'ny Tompo. Zany no jerentsika amin'ity soratra masina ity. Fahamarinana anankiroa ihany no jerentsika ao anatin'izany. Ny fomba fiazonana ny fifandraisana amin'Andriamanitra ao anatin'ny fakampana dia ny voalohany dia mifankazatra amin'ny tsy toa. Manina hony? Mifankazatra amin'ny tsy toa. Mazava tsara nambarany andininy faraika amby roapolo io izy hoe mifankazara amin'ny tsy toa ianao dia hiadana. Zay no nambarany soratra masina. Dia amintsika olombelona amin'ny andro ankehitriny zao hoe mifankazatra zany hoe olona mifankafantatra, fankahita ry an-dalambe ry na mpiara-miasa, na mifampiresaka amin'ny alalan'ny serasera, Facebook sy ny tariny, dia fankazatra ny olona zany. Fa amin'ny Jesosy Kristy, amin'ny Jehovah Andriamanitra tsy zany ny azy. Ny hoe mifankazatra amin'ny Jehovah tonga dia ankohonan'Andriamanitra mihitsy, satria izany no raha jerena ny dikan'ny teny fototra amin'ity hoe mifankazatra ity, avy amin'ny teny hébreu hoe sakana, izay midika hoe être familier, zany hoe ankohonan'Andriamanitra mihitsy ianao. Zany natao hoe mifankazatra amin'io. Zany hoe tsika io zany, tsika kristiana io, atsika natokan-tranontsika io, ankohonan'Andriamanitra tsika ry havana malala, miara-mipetraka amin'Andriamanitra, iray trano amin'Andriamanitra. Izany tokony hiazonantsika ilay fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Fanerasera mandrakariva
mipetraka miaraka amin'Andriamanitra, miara-monina amin'Andriamanitra. Ary tsy vitan'izany ihany, mazava ihany koa ambarina amin'ny andininy 2:20 ahoana ozy izy amin'ny andininy masina ianao mandresa ny fampianarana avy amin'ny vavana ary alatsaho amponao ny teniny. Tsy vitany hoe tsika zany iraitrano amin'Andriamanitra fotsiny, fa mila manino mifankazatra amin'ny alalan'ny teniny, miresaka matetika amin'Andriamanitra ary mihaino matetika an'Andriamanitra. Izany no tokony ataontsika. Oka ho fantatsika tsara ry hava-malala fa ny vava natao anankiray, fa ny sofana natao firy anankiroa. Dikan'izany tokony hihaino ny tenin'Andriamanitra isika matetika kokoa noho ny mivavaka. Ka rehefa tonga anatran'Andriamanitra ao anatin'ny ankonantsika isika, raha tena hanana fifandraisana an'Andriamanitra, mandresy ny fakampanahy, tokony hanana fiainam-bavaka sy hanana tenin'Andriamanitra mandrakariva isika. Ao anatin'ny ray andro tsika mianakavo, tokony mba manokana fotoana ny tsara indrindra maraina mba avoriany ankonanao mba mamaky ny tenin'Andriamanitra. Fa amin'iny no hitenena n'Andriamanitra aminao, amin'ny alalan'ny soratra masina hitenena n'Andriamanitra aminao. Mivavaha fotsiny ianao rehefa hamaky ny soratra masina, fa miteny aminao Andriamanitra dia mihaino ianao. Afatra ho antsika izany ry havana malala, voalohany dia hoe ankonana amin'Andriamanitra isika, dikan'izany miara-mipetraka ao amintsika ao Andriamanitra, dia mijery ny zavatra ataontsika rehetra izy, hitana daholo. Raha ohatra ka arena maloto andeha amin'ny lohanao ny ankonanao, hitan'Andriamanitra izany, tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra izany. Hitan'Andriamanitra ihany koa ao anatin'ny ankonanao, raha kamo mandeha mivavaka, kamo mandeha am-piangonana ianao, hitan'Andriamanitra soamantsara izany. Ary jery tsara izy amin'izay zavatra ataontsika rehetra ao anatin'ny ankonana. Ary tsy mijery fotsiny izy, fa manina koa manampy anao izy, manampy anao izy rehefa tena hoe sendra zavatra tena tsy tratra ny herintsika, dia manino miditra an-tsehatra Andriamanitra manampy antsika. Izany no toetra nanan'olona manana fifandraisana amin'Andriamanitra zany ny avy, tsara fifandraisana amin'Andriamanitra. Ka raha manana izany tsika, manana izany toetra, mifankazatra amintsitoa sy tia ny teniny, manana fiainam-bavaka, miala maina ny Satana, tsy mahavita hevitra, tsy mahozongozona ny finoantsika izy. Izany no afatra ho antsika voalohany amin'ity anio ty. Ary raha manana izany ho izy dia manino mifankazara amintsitoanao, dia anina hozy izy hiadana ianao. Izany ihany koa tsara ho fantatsika mialoha, izany hoe raha manana izany rehetrarehetra nambara ty, hiadana isika ry havana. Ary ilay teny hoe miadana, raha jerena ihany koa ny teny fototra ambarany dia hoe fiainana feno, tsisy fahabangana. Izany hoe miadana, izany hoe tsy midika akory hoe zay zavatra angatanao azonao, tsy izany doka hoe miadana amin'Andriamanitra. Tsisy zavatra mahory anao, tsy zay na angataka tôbila anao mahazo angataka avion anao mahazo, tsy izany ilay hoe miadana, fa feno ny fantsona rehetra anatanterahana ny famonjena anao. Zay hoe efa daholo ny zavatra rehetra ilaina hamonjena ny fiainanao. Izany no hoe miadana ianao. Dikan'izany misy olona ngery havana malala, mampalahelo izy, malahelo kely izy, fa magnino manana fiadanana. Fa misy kosa ny olona tena mpanan-karena be fa kosa tsy manana fiadanana. Izany akory tsy midika hoe any malahelo ny fiadanana na ny any mpanan-karena ny fiadanana, tsy izany no ambaran'izany. Fa ny fiadanana dia any olona manana fifandraisana amin'Andriamanitra, izany ny fiadanana. Ary tsy mitovy ny fiadanana sy ny fandriam-pahalemana, tsy mitovy izany. Le fandriam-pahalemana efa ho hita hoe zavatra tsy milama, ohatra ny tany misy atsika any, efa ho hita fa tsy milama mihitsy ny tanàna, fa terena amin'izao fotsiny mba hilamina. Izany natao hoe fandriam-pahalemana, asiana gardien, asiana alika masika, izany ny fandriam-pahalemana. Fa le fiadanana kosa tena ho anatintsika, ho anatintsika le fiadanana. Na andeha mamakivaky ny toerana ratsy tsy azo antoka raha tsika manana fiadanana ao anatintsika isika. Izany no afatra ho antsika ry havana amin'ny voalohany iny. Kanefa ry havana tsara ho fantantsika, raha tena hifandray amin'Andriamanitra tsika, hifankazatra amin'Andriamanitra zany tsika,
aza hoentina amin'ny herin'ny tenantsika fotsiny fa amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo, satria manina hozy Jesosy, izaho ny lalany sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy mankany amin'ny ray raha tsy amin'ny alalako. Dia nampiny Paoly ihany koa izany hoe i Jesosy Kristy izy Paoly no mpanalalanantsika amin'ny Jesosy, mpanalalanantsika amin'Andriamanitra. Dia amin'ny alalan'i Jesosy Kristy irery ihany no ahafahantsika mihaona, mihavana, mifankazatra amin'Andriamanitra. Dia ireso Jesosy Kristy, izy ampihavana antsika, satria ny tenin'Andriamanitra manambara ny fahotantsika no hevitra mampisarika antsika amin'Andriamanitra. Ny fahotantsika ny hevitra mampisarika antsika amin'Andriamanitra. Dikan'izany efa nanota daholo antsika hita, dikan'izany manino? Misaraka amin'Andriamanitra. Fa Jesosy Kristy to antony na nijaliany na hafatesana dia nadio antsika amin'izany fahotana zany. Reso Jesosy Kristy, madio anao anatrehan'Andriamanitra dia afaka mifanerasera amin'Andriamanitra. Afatra faharoa, raha tena hiazona ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra isika ao anatin'ny fakampanahy, dia mila manino? Mila miverina amin'Andriamanitra isika raha sendra tafasaraka aminy. Mila manina hony? Miverina amin'Andriamanitra raha sendra tafasaraka aminy. Andininy 7:20 no ahitantsika sara. Raha miverina aminy ianao dia haorina tsara. Izany no ambaran'ny soratra masina. Ary ny teny hoe miverina dia raha jerena ny teny fotra dia fibebahana no resahana ao anatin'izany. Ny fibebahana no resahana ao anatin'izany. Inona mo ry havana atao hoe mibebaka? Tsy mitovy ny mifona sy ny mibebaka. Zany aloha zavatra nataontsika voalohany. Misy antony no anoratana azy hoe miverina. Izany hoe anao zany raha ohatra ka mandeha manatsimo zany anao, rehefa miverina anao dia lasa mahaiza? Mianavaratra indray. Zany no atao hoe mibebaka. Miova mihitsy ny sansiny, miova ny tonjotra lalana izoranao zany. Raha nanatsimo anao taloha dia mibebaka anao, mivadika manavaratra indray. Zany no atao hoe mibebaka. Zany hoe raha zatra namakivaky ny lalan-dratsy tamin'ny alalan'ny fahotana, ny lalao tao anatin'ny aizin'ny fahotana ianao, nanomby samby sy ny zavatra maro samihafa, rehefa mibebaka atao andamosinao zany rehetrarehetra zany. Dia aza anao mitodika ana amin'ny Jesosy Kristy, anao mitodika. Zany no atao hoe mibebaka ry havana malala. Zany no atao hoe mibebaka. Ary mazava ny toyny, raha miverina ianao izy dia maninona? Haorina tsara. Zay namarina amin'ny toko 7:20. Raha miverina anao dia haorina tsara. Zany hoe rehefa ozongozon'ny Satana nge ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra, tena hoe miozongozona tokoa tsika amin'ny alalan'ny fahoriana izay miatra amin'ny fiainantsika, fakampanahy maro samihafa, tena miozongozona ny finoantsika. Ary raha miozongozona zay na fa tsy tafapetraka tsara amin'ilay toerana, miala ohatr'izao. Dia iny ilay asantsika manino? Hiaka toerany tsara, miverina amin'ny Jesosy Kristy, haorina tsara atsika raha miverina amin'Andriamanitra. Zany no tokony ataontsika. Dia raha miverina amin'Andriamanitra atsika, haorina Andriamanitra tsara ary tsy voazongozona. Zany no ambara. Ary dikany teny hoe haorina dia tahaka ny manorina ny trano, ny vato ihany zany. Haorina. Da hoe hanorina zany na dia efa eo ary ny fitaovana rehetra ilaina, ny brika sy ny ciment sy ny tariny, nefa tsy misy plan maloha alaina voalohany, atsangana ny plan, jerena tsara. Dia iny no arahina amin'ilay fananganana ilay trano, fa raha tsisy zany dia tsy mandeha ny fananganana trano. Tahaka izany ihany koa tsika rehefa haorin'Andriamanitra dia manaraka inona? Manaraka plan'Andriamanitra isika. Rehefa orin'Andriamanitra dia araka ny sitrapon'Andriamanitra no hamakivakintsika ny fiainantsika iray manontolo. Zay zany no afatiko raha orin'Andriamanitra isika. Tsika zany raha ohatra hoe eo ny tenantsika io, ampy tsara ny tenantsika io, salama tsara, salama vatana, kanefa kosa
raha tsy miverina amin'Andriamanitra dia tsy afaka anaraka ilay plan, dia tsisy mba zavatra ilan'Andriamanitra atsika. Dia dikan'izany ry havana malala miverena amin'Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny fibebahana, zany no hiverenantsika amin'Andriamanitra. Dikan'izany dia zao, aza manamarintena tahaka an'ilay voalaza tao amin'ny lioka teo, ahoana hoy izy saotra n'Andriamanitra fa za tena efa mba mavony amin'ny mpafolon-karena, mba tsy manao ohatra ny ritsy, ny azy tsisy ninina maninona, dia ohatra ny telahatra amin'Andriamanitra izy hoe marina ny tenany. Tsy izany no takiana amin'Andriamanitra amintsika fa fanetreni-tena, fahatsapana diso mandrakariva ka hibebaka amin'izany. Izany no takiana amintsika ry havana malala. Dia raha ianao zany tenin'Andriamanitra zany, tafapaka aminao any tenin'Andriamanitra zany ry havana, dia bebaha mandresan'i Jesosy Kristy tompo. Afatra anankiroa nambarantsika teo. Voalohany, mifankazara amin'ny tsy toa ianao. Mifankazatra amin'ny tsy toa ary nambara teo iray trano na resy Andriamanitra, miara-mipetraka ao aminao Andriamanitra, ataovy hitantaratra tokan-tranonareo, ankohonanao fa ao Andriamanitra, miaina amin'ny fitiavana, tsisy korontana, tsisy adiady na amin'ny mpivady na amin'ny zanaka. Ary hita eo ihany koa fa zanak'Andriamanitra ny iray trano, satria miteraka ianao ihany koa dia miteraka ihany koa Andriamanitra. Ianao miteraka ny nofo fa Andriamanitra miteraka ny fanahy, satria ny soratra masina mambara izay teraka ny nofo dia nofo, izay teraka ny fanahy dia zanak'Andriamanitra. Dia zanak'Andriamanitra ianareo mianakavy ao anatin'ny tokantrano ao. Ary tsy vitan'izany ry havana malala, mba miezaha mamaky soratra masina sy manana fiainam-bavaka ary mibebaha fampanota isika miverena amin'ny Jesosy Kristy. Dia ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra ho antsika kosa ny fiadanana.